J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance sans éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur les rochers. Salut, ta bienveillance sans éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance sans éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance sans éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur les rochers, ton salut. Vavaka tsika tompoko. Ry Jesosy malalo tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ny zanak'Andriamanitra rehetra. Efa hatramin'ny omaly izahay niomana fa hiona aminao, handray ny teninao, hitondra ny enta mavesatra eto aminao. Dia rehefa nanomana izay Jesosy dia niomakomana daholo koa ilay devoly ratsy be ireny. Tonga eto koa izy Jesosy androany, hanakotaba anay satria ankizy daholo ny be dia be androany. Dia tonga eto zareo hanakotaba, tonga eto izy hanelingelina. Kanefa moa Jesosy efa nomenao fahefana daholo izay rehetrarehetra reto. Androaka n'izany devoly sy ny satana rehetra izany, mba tsy hanelingelina anay fa tena mba te hahitanao mafy mihitsy izay androany.
ka noho ny amin'ny fahefana izay efa nomenao anay na ny ankizy kely na hatramin'lehibe indrindra dia samy anangana ny tananay ankavanana izahay anapotipotika sy andravarava androka sy andoro ondreny amin'ny afomasinao ko dia hery sy fahefana avy amin'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta no azahoanay mandidy sy mandroaka ny devoly sy ny satana rehetrarehetra potipotehana sy ravaravana amin'ny anaran'i Jesosy torana amin'ny afomasin'i Jehovah kalanoro Belzebuba Lucifer menarana ianany dragona rehetrarehetra may levina amin'ny afomasin'i Jehovah fa izay dia any Jesosy ary any Jesosy leriany misaotra Jesosy dia rehefa namasinao aneno andrakofanao anay tsirairay avy andrakofanao amin'izao toerana masina izao mba ho tafahoana aminao izay dia misaotra Jesosy amen. Dia ampifaliana no erabanantsika rehetra amin'izao alahady andro mahafinaritra be izao izay natokany sekoly alahady fotoam-bokatra ho an'ny sekoly alahady. Miarabanareo rankizy, miarabandray aman-dreny, diakonina mpiasa ny fiangonana rehetra. Trapamonjena indray tsika rankizy androany dia natratra ny andro androany. Ho ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ndaontsika mbola hidiran'Andriamanitra amin'ny salamo 100. Salamo 100 no hidirantsika an'Andriamanitra. Voninahitra leo an'Andriamanitra rery ihany. Masina Jehovah tompony maro, enoky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliany, makanaiza eo anatrehany amin'ny fiobiany. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary miantra amin'ny taranaka afara mandimby ny fahamarinany. Amen. Koa satria vokatry ny sekoly alahady eo daholo ny ankizy kely rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny 3 taona no miakatra hatrany amin'ny dadabe sy bebe dia nira 720 no ataontsika. Ry Jesosy akaizany zaza kanefa mpanjaka malaza midera ny anaranao re zahay voreto izao nisaotra sy nidera mandaza no atolotra eo anao. Ry Jesosy malemy fanahy manatona anao tsy manahy ny zaza mivory aty izao ekeo mba ho mponina re. Indiny voalohany sy ny faharoa. Isa
vakintsika rehetra. Voninahitra aneo anao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Ianao ilay Andriamanitra masina indrindra, tompon'ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy aty an-tany. Ianao ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay, mijery ny zanak'olombelona rehetra aty ambonin'ny tany, dia mahita ny zavatra rehetra ataony eny ianao, dia nefa ny mbola tia anay foana ianao. Androany izay sekoly alahady dia nanomana izao alahady tsara izao ho fotoam-bokatra ho an'ny sekoly alahady. Ny olona rehetra dia atao hoe sekoly alahady Jesosy, satria fampianarana soratra masina natao hoe sekoly alahady. Ka indreto ary ny zanak'Andriamanitra rehetra efa niomana fa eona aminao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay, hideranao amin'ny fony manontolo rehetra izahay Jesosy. Manondrika ny lohanay fotsiny mantsy no azonay atao, fa izay tsy mba anjely, izay tsy mba olo-masina fa olombelona ihany. Dia fantatrao izany atao hoe olombelona izany Jesosy, fa mandritry ny andro izy dia maditraditra kely eo foana, dia nefa izany zaza maditraditra kely izany Jesosy nidera sy ame voninahitra anao androany, dia raisy fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tomponay. Eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Dia alohan'ny nitondran'ny mpanompo ny tenin'Andriamanitra dia no tsara izao rakizy. Tamin'i Jesosy mbola velona tetỳ ambonin'ny tany, satria soratra masina nilaza hoe tonga nofo izy dia nonona tamintsika. Dia nisy mamao rakizy nitondra zaza eo amin'i Jesosy. Azo adino aloha fa fetin'ny mamao sery amin'ny alahady izao dia efa samy manomana sahady tsika ny gadao amin'ny mamao sery. Dia rehefa nentin'ireo mamao ireo teo amin'i Jesosy ny zaza rakizy, dia hoy izy mpianatra hoe mandehana ho anareo, mandeha any. Aza manelingelina ny Jesosy hoe ho anareo, hoeto mandeha any ireo ankizy ireo, fa Jesosy tsy mila ankizy izany. Dia rehefa hitan'i Jesosy izany rakizy dia ahoana hozy Jesosy, naninona izy? Tezitra Jesosy rakizy, dia hoy izy Jesosy hoe avelao izy anatona anahy fa azaranareo ohatr'izany. Fa rehefa nandre an'izany ny ankizy dia nezakazaka nakeo amin'i Jesosy daholo. Sasany mba nitakevitra teny amin'ny tanany, sasany sambotsambotra teny amin'ny akanjon'i Jesosy teny. Dia faly anie Jesosy rakizy, mahita an'izany ankizy mitsambotsambotra eo amin'i Jesosy izany. Dia nandray ankizy anankiray izy dia nitsotrony, dia hozy izy mahatsian'ilay vahoaka be teo, raha tsy miova ohatran'ity zaza ity nareo dia tsy miova, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Dia nametra tanana tamin'ny ankizy Jesosy rakizy, dia nitsodrano azy. Andre tenin'Andriamanitra avy hatrany hoentin'ny mpanompony dia tsy iza fa Andriamatora be min'olo hajatiana, izy ny filohan'ny sekoly alahady. Alohan'ny tsanganany dia mpipetrahana ihany tsika manao ny hira 720 hoe nitondra ny zaza ny reny tao Salemy mba ho tahiny Jesosy Kristy be hindrafo. Lavo ny mpianatra izy nefa ho Jesosy hoe avelao ny zaza anatona. Dia olona valiny Jesosy andininy faharoa, fa any zaza ka tiako indrindra, mpiandry zanak'ondry aho ka aza mandahy, fa raha manatona izy ho tahiko tsara dia avelao ny zaza anatona. Eo mpipetrahana ihany tsika manao ny hira vitsy izay dia mitsangana amin'ny filohan'ny sekoly alahady hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ny
tenenanao aminay reto zanakao jesosy amin'izao vokatry ny sekoly alahady zao fotoana sarobidy indrindra jesosy hitenenanao amin'reto sakaizanao tsirairay manomboka any amin'ny ankizy madinika zankatra amin'ny olon-dehibe jesosy hitenenao anay le fotoana sarobidy indrindra jesosy satria anao ny teny fa zanako ny asan'ny tanako izinao adidiko ihany azay rehetra miain'ny teny dia ahazo ny fanjakanao izinao ndreto aryzay jesosy mba ho tany lonaka ndreniny teninao ary kosa ny mpanelingely devoly jesosy dia tsy anakeritra ny mpahefanasady amin'ny fanelingelenina madinika rehetra amin'ny ankizy amin'ny olon-dehibe mivarim-bariana rehetra fa namasinao ny hitina jesosy aminay eto anio ka mitenena jesosy fa miaino ny mpanomponao ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany amen. Dia faly miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy indray ry havana amin'izao alahady vokatry ny sekoly alahady izao ho ampitondra mandrakariva amintsika nie ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly manokana koa ny sekoly alahady nahatratra ny androm-bokatra androany 20 volana May. Jesosy ane le niteny antsika isan'andro hoe avelao ny zaza anantona fahazararana fanto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no teny fanevan'ny sekoly alahady ny amin'izay hatramin'izay aniorenany dia tokoa zay dia faly be zay sekoly alahady satria manatrika tokoa ny ray aman-dreny lehibe dadandrenatrano San Josefa zay mbola tsy vetivety sy lasa kely ao faly ny sekoly alahady satria manatrika eto ny ray aman-dreny lehibe ny andro mivokatry ny sekoly alahady. Ny sekoly alahady moa ry izy mianakavy ry malalan'ny tompo ry sakaizan'i Jesosy dia anisan'ny ahona ny filaza azy moa ao anatin'ny fiangonana dia anisan'ny pile anankiray na hoe taniketsa na hoe entité anankiray anisan'ny manampy tokoa ny fiangonana amin'ny fampianarana ny zaza amin'ny soratra masina satria ny ankizy tokoa raha hoe ny teny toriteny fotsiny tsy mahazo ny ankizy fa ny atao hoe 10 minitra sy ny fampianarana sekoly alahady io ny azahoan'ny ankizy tombony kokoa azahoan'ny mahafantatra bebe kokoa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra anisan'ny zava-dehibe amin'nisy fiangonana ny fianarana soratra masina ho an'ny sekoly alahady ka araka ny tenin'ny ray aman-dreny hatrizay hoe ny fiangonana raha vao tsy misy sekoly alahady dia ohatrany hoe tsy fiangonana izy zay. Ny sekoly alahady zany dia anisan'ny fitaovana lehibe anankiray ampiasain'ny fiangonana ampianatra ny zanakitsika ny soratra masina. Ny tenin'ny sekoly alahady an'io dia hoe ny teny fanevana hoe ny anataovana ny sekoly alahady mivokatra dia ny amin'ny fototeny hoe sai manangana. Izay no loha hevitra anao androany hoentina amintsika androany ampirisihana antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny sekoly alahady ny mpampianatra ny ray aman-dreny itsika manatrika eto dia sai manangana. Ndao zay resika ny tenin'Andriamanitra amin'izay anorena izay tenin'Andriamanitra zay sai manangana izay sokafantsika ny bokintsika baibolitsika ao amin'ny Jeremia toko voalohany. Jeremia toko voalohany 9 ihany ny ampirenantsika amin'izao vokatry ny sekoly alahady izao hoe sai manangana. Bokin'ny Jeremia toko voalohany ny 9. Rehefa hitatsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arindro aho manindry anao izao andro izao anio izao hanapahefana ny firenena sy ny fanjakana hanombotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly. Amen. Zay no fanorenana ny vokatry ny sekoly alahady anio sai manangana ho ny sekoly alahady ho amintsika rehetra zany teny zany fa tsy ho an'ny sekoly alahady rehetra ho antsika rehetra sai manangana. Marobe ny zavatra finosiny zany hoe sai zany
fa amin'ity androany ity ny hoe tsika amin'y manao androany a dia andao ny fitiavan'Andriamanitra no zaraintsika amin'izany hoe sahy zany a. Itsika mihitsy zany no apresiana hoe sahy indray a manangana fitiavana vaovao araka ny teniny mandrakariva hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany izy Jesosy. I Jesosy zay efa tia atsika hatramin'izay, tia atsika taloha, tia atsika anio, tia atsika mandrakizay a. Dia indray izay fitiavan'izay no hoe tsika ho voasany eto amin'izao andro alahady izao a. Ka hosokafantsika ny bokintsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona. Epistily voalohany soratan'i Jaona. Jaona voalohany a toko fahaefatra. Epistily nosoratan'i Jaona voalohany a toko fahaefatra. Raha mitovy ny baibolintsika dia ao amin'ny testamenta vaovao a any amin'ny page 242 zany a 243. Page 243. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko fahaefatra. Vakitsika amin'ny andininy fahasivy a ka hatsanontsika hatramin'ny fandininy faha-12. Epistily voalohany soratan'i Jaona toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-12. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miaraka maki mafy be tsika. Izao no nanehoan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelomana antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra fa ny fitiavany antsika, ka ny raha ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ao anatintsika ny Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra ry havana tia antsika hatramin'izay. Niandro antsika foana izy hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany izy Jesosy. Zaho lefa tianareo taloha, tianareo ankehitriny, tianareo mandrakizay, ary miandry antsika foana Jesosy hoe an'izay le malalako. Itsika efa nilazainy fa hoe tsy mpanompo intsony fa hoe sakaizany. Ahoana ny atao hoe raha amin'ny maha-olombelona ahoana zany sakaizy zany. Alatsika ohatra fotsiny hoe raha amin'ny maha-olombelona raha hoe anao rendez-vous tsika amin'ny olon-titsika. Ahoana ny fihetsem-pontsika? Manahoana ny fihetsem-pontsika raha iona amin'izany olon-titsika zany tsika androany? Amin'ny maha-olombelona, voalohany indrindra, dobodoboka mafy ny folo. Faharoa, manao metimety tsara tsika. Fahatelo, manomana sika cadeau hoentina amin'ilay omenan'ilay olon-titsika. Nefa manao Jesosy, ahoana ny cadeau tsara indray Jesosy atsika le fitiavana maharitra mandrakizay ny an'i Jesosy ny fitiavany atsika. Eto aho dia mampirisika atsika hoe sahy isika rehetra maneho fitiavana. Maneho fitiavan'Andriamanitra voalohany indrindra. Manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'ny ara-pitiavana. Tahaka ny aonanao amin'ny olon-tianao voalohany. Faly ery ny fonao fa eo aminy ianao. Faly ery ny sainao fa mankitakitaka be ianao fa miandry anao ilay olon-tianao. Manao nefa ny fitiavan'i Jesosy ianao. Jesosy mihoatra lavitra ny izany ny fitiavan'i Jesosy antsika ange. Manome cadeau ny olon-tianao, mety manome firavaka izy, manome akanjo tsara tarehy izy, fa inona meny Jesosy atsika? Fiainana mandrakizay meny atsika. Asika tehaka mafy be zany. Izy manome atsika ny fiainana. Izy manome atsika zao andro mazava. Ny orana, ny masoandro, ny sakafo, avaizy zany. Avy amin'ny Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Raha manome cadeau ny olon-tianao, mety mora simba ireny, mety mora lo ihany ireny. Fa ny fitiavan'i Jesosy kosa tsy mba ho levona mandrakizay. Ka zany ny apresiako atsika hoe sahy isika anio manomboka androany aneo ny fitiavana. Atombontsika androany ny fitiavana an'i Jesosy hoe Jesosy tianao anao ny asanao anomboko zao, ampitiavana anaovako an'izany. Tsy terena, tsy tenen'olo-kafa hoe andao akia, andao lesy fa ianao mihitsy miteny an'i Jesosy hoe tiako ianao Jesosy anao ny asanao tia irao zany ny apresiantsika sahy manangana. Zay ny fitiavan'Andriamanitra, zay ny atsika apresiako anareo anio. Ry mpampianatra antsika lalady, ray aman-dreny, ry mpiara-mivavaka, tianao Jesosy, tiatsika Jesosy.
manasanao androany ianao ny tongeto maneo an'izany maria an'izany tenin'Andriamanitra zany. Jesosy no miteny amintsika nio fa fitiavana mandrakizay no tiavaka anareo izy zany naretako ny famindram-poko aminareo. Tia atsika Jesosy, miandry atsika Jesosy. Jesosy zavatra ray any takiny amintsika, tsy hoe akory hoe le manao hoe tompoko izy Jesosy niditra mifandraka an'Andriamanitra, fa inona izy manao taony, zay manao inona izy zay andao tsika tompo, ampitiavana anaovantsika zany asan'Andriamanitra zany, ampifaliana anaovantsika an'izany, tsy teren'ny namatsika, tsy teren'ny akaikitsika fa fitiavatsy ao anatin'ny fotsika ny avoakatsika an'Andriamanitra hoe tianao Jesosy anao ny asanao Jesosy ampitiavana ny akaiky ny fitiavany asanao Jesosy tia irao ao. Izy name antsika n'izao aina, izy name antsika fahasalamana, name antsika fifaliana izy le cadeau tsara indrindra nomeny Jesosy atsika ny hoe fiainana mandrakizay fitiavana Jesosy any fitiavany Jesosy tompo malala. Na izy ianao tongeto, na ratsy fiakanjo ianao, na taky ninona nypaozinao, tsy mijery an'izany Jesosy fa mifonao nijereny Jesosy hoe tianahy iny olona iny, tiako iny olona iny. Ianao koa eto miteny an'io hoe tiako ianao Jesosy anompanao Jesosy anao ny asanao Jesosy ka manasanao Tompo ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra. Fa azo tahaka an'ity le hoe ty misy tantara anankiray ho tantaraiko anao, tantara zay nahavariana anazy izy ty tantara anankiray ana mpinamana vehivavy ny anankiray mpanompon'Andriamanitra mafana fo tsara, ny anankiray kosa eny amin'izao tontolo zao nefa izy roa dia mpinamana be mihitsy, tena mpinamana tsy mifankafoy mandeha ny zareo mizara rehetrarehetra ninona zavatra tsara eto ambonin'ny tany efa ampizarana izy reo vavy daholo. Le tena tompo mpanompon'Andriamanitra raha ny tena mizara bebe kokoa aminazy hoe aty indray misy zavatra tsara be andao andeha, aty indray misy zavatra tsara be andao andeha ozy izy zay rehetrarehetra zavatra tsara eto ambonin'ny tany azon'izy reo vavy daholo. Ninona zavatra tsara eto ambonin'ny tany azon'izy reo vavy daholo. Fa ny zavatra ray ariva ny andro natory ty anankiray, natory nanofy izy, nanofy ty namanaka mpanompon'Andriamanitra nanofy. Inona nofiny izy nareo? Naray taratasy avy amin'le namany izy, sokafa ny taratasy ao anaty nofy ny vakiny, dia talao no nataon'le namana anatin'ny taratasy ny soratra hoe andray akio izy ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany zay tsara indrindra ozy mendriana daholo. Ninona zavatra rehetra teto ambonin'ny tany zany, na fitafiny zany, na firavaka zany, zay rehetra tsara teto ambonin'ny tany zany no mendriana daholo. Fa zao aty ozy izy mijaly, aty amin'ny afo be zao mijaly aty, tsy mba nitorianao anazy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany ozy izy. Ay misy an'izany Jesosy zany amin'ny eto ambonin'ny tany tsara lavitra nefa tsy mba nitorindriana, tsy mba nitenendriana fisiny. Fa za zao aty amin'ny elo aty very may aty, tsy mba nitenendrinao anahy akory hoe tsara zany Jesosy zany maninona ny tsy mba nitenendriana zany. Ny zavatra rehetra mendriana daholo, ninona zavatra tsara eto ambonin'ny tany mendriana daholo. Fa maninona kosa ny fitiavan'i Jesosy zany tsy mba nizara indriana ozy izy. Ao anaty tera-tsemboka izy ao amin'ny manofy amin'ny alina, tsy andriny zay araina ny andro, tsy andriny zay araina ny andro tonga vao maraina ny 5 fo izy efa tsemboka be, nandray telefonina ny antso aingana, ny antso an'le namany, allo ny antso anadan'le namany namaly, eny tompoko efa nodimandry tamin'ny alina izy ozy izy. Zay vao torakovitra le namany, nodimandry tamin'ny alina zany le namany maty. Tsy nafantatra ny fisian'Andriamanitra izy, tsy nafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy nafantatra ny fitiavan'i Jesosy izy, any amin'ny elo no misy anazy. Teo vao taitra sy torakovitra namana anankiray tomamy mafy nanomboka teo no nilaza hoe manomboka zao dia sa hitory ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo zao. Naiza toerana misy aho izy izy hotoriko ny fitiavan'Andriamanitra fa tsara loatra le Jesosy teo no natonga azy nomanoka fotoana hoe ninona zavatra misy ambony tany anao ny asan'Andriamanitra ampitiavana. Naiza toerana misy na iny an-dalambe na iny an-tsena ay ampivorin'ny inona tsy betabe, naiza hitory ny fitiavan'Andriamanitra ozy izy fa tsara loatra Jesosy. Tantara nampalera anaty lasa koa raha nahitana izy latsaka kely ny ranomasika hoe ndray zany asarano zao mba tsy nalainao ary izy Jesosy fa mbola meno famindram-po. Amin'izao le rahavavy efa mpanompon'Andriamanitra tena fa mafana fo lasa pastera mihitsy ary izy hatramin'izao fotoana izao. Tehaka ho an'ny metoka pahaizina antsika amin'izay dia ozy hoe antovy ampitiavana tompoko ny asan'Andriamanitra. Jesosy efa tia atsika ry havana, tia atsika izy, tsy mafoy atsika izy andao atsombotsika amin'ny fitiavana manomboka an'io ny fahatsaran'izany Jesosy zany. Tsara loatra ange Jesosy manana ny ambiampy izy, tsy lalina niny izy,
ianao raha vao manolo tena fotsiny ianao fa hoe anao ny asan'ny tompo ianao efa valim-pity be sady ny miandry anao amin'ny tokantranonao fomba nampikasana fotsiny anao fa anao anateraka ny asan'i jesosy a efa zava-mahagaga no azonao amin'ny fiainanao a mampirisika atsika eto ry mpampianatra sekoly alahady raha aman-dreny ny mpianatra ny mpiara-mivavaka androantsika anomboka amin'izany fitiavan'andriamanitra zany a andao atsongotsika amin'reto sekoly alahady reto ny fitiavantsika anio raha natanteraka ny fanatytsika raha aveo a ataovy ampitiavany ampitiavana ty meko any sekoly alahady a hovalisoan'reto mpianatra reto a ataoko ampitiavana amin'ny zavatra rehetra anio a ataoko ampifaliana ny fitiavan'andriamanitra anio a andao atombotsika amin'ny reto sekoly alahady reto anio a raha manana valopy ianao androany a atao fipetapeana atao valopy anao antsika ny sekoly alahady reo a raha nanomba anao hatr'izay a atao foadisiny ao anatiny androany a anao antsika ny sekoly alahady a zany ma teny sekoly alahady tsika eto a satria vokatry ny sekoly alahady a ny programme sekoly alahady dia androany ny fanateram-bokatra alahady a amin'ny ariva misy ny fidarana lehibe zay raha tsika amin'ny raha lasoko davida eo afatsika loatra mahantateraka ny fidarana ao amin'ny 4e étage a manomboka amin'ny 3 sasany fotoana manasatrika rehetra mba ho avy a anoana zany sekoly alahady zany satria 500 be zao nisan'ny mpianatra sekoly alahady eto amintsika ary misy mpianatra eo amin'ny 500 mahery eo a eto a dia manentana antsika sahady a ry mpiara-mivavaka sakaizan'i jesosy a mandroso tompoko a ataovy ampitiavana asan'andriamanitra manasanao zay mba hanantona 20 taona miakatra ianao a mpandray fanasan'ny tompo ianao a lahy sy vavy a mandroso ao amin'ny sekoly alahady raha tsy sampany ianao mandroso ao amin'ny sekoly alahady a mandray anao izay a fa maro ny saninao a petabe ny ankizy namazanatsika ampianarana soratra masina satria nge ny zanakitsika ireny ny zaza ireny a raha teny zao ny ampianarana ny soratra masina anisan'ny tetezana iray tsy enjerany ny soratra masina any an'izao tontolo zao satria amin'ireo zanakitsika ireo nge misy rehefa lehibe mety lasa filoham-pireneny reny ho lasa paster reny ho lasa mpiandry reny lasa iraka reny ka raha zahantsika dia ny mbola kely izy ny soratra masina amin'ny efa lehibe izy tsy hivily amin'izany izy a fa raha tady bolily izy a averin'ny tenin'andriamanitra izy zay zao le fampianarana amin'ny sekoly tao amin'ny fiangonana akany a dia mitandrina foana izy hatrany a ka ampitiavana ny antsokanareo ary havana malala ataovy betabe a ny fanatitra ho antsika sekoly dia mirakitra faharoa tsy manana valopy ianao a dia ataovy tahaka nyity le mpinamana roa lahy ty a amaranako ny tenin'andriamanitra nisy mpinamana roa lahy zay fitiavana no toritsika eto a dia fitiavana mpinamana roa lahy zay a sy tojo ny tsy fahasalamana ny reniny ty tovolahy anankiray lehilahy anankiray marary mafy ny reniny efa natao daholo zao rehetrarehetra zao ny inona lany daholo ny arena ny inona tsisy fongana daholo ny fananana tsisy tsony a verevitra ty toa lehilahy anankiray a neo mbola misy fanafody betabe vidiana ny antso le namany izy allo izy izy aizy lahy marary lesiny reniko ato tsy manana tsony lany daholo ny fananana fa zay mba afaka manampy anay lahy izy izy aloha vidiny fanafody zany ve ozy izy aloha fa rahariva re atsona ozy izy e fa mbola miasa fa rahariva atsona eny ara ozy izy dia ny andro teny tsy andro nyle ranamana zay ariva ny andro a fa ny andro izy ny tonga ny ariva ny antso an'izay izy hoe aloha tsy nandeha tsony ny telefonina n'le namany tsy nandeha ny telefonina n'le namany kivy sy kesaka ty izy hoe jesosy ahony zao tsy nandeha natsona naverina natsona tsy nandeha ny telefonina tomany izy eny andalana nody a nody andramomaso izy a hoe ho faty zany ny reniko ozy izy no ny tonga tao an-trany izy a gagabe eo ambony andofandrina efa femy fanafody eo andofandrina femy fanafody dia taitra izy nahitana nantany reto reta-po aminazy fa izy nanaritra ny reto fanafody reto tonga teo le namanao ozy izy a nanaritra naka ordonnance teo dia mividy an'le fanafody rehetrarehetra ozy izy ay ve ozy izy faly be dia aizy izy hoe voalasa teo nga tsy mifaneninareo izy izy a tsy mifanena zay dia nanezaka nanenjika izy a trasany tao loto any tao ihany izy dia nanotenenina rahalahy fataizy ianao zany nitady anao ny telefoninao maty eno ozy izy maty ny telefony satria namidiko ny telefonina koa izy a mividianako fanafody ho an'ny reninao teo izy otoraka sotra jesosy hitanareo amin'izany no fitiavanamana fitiavana daholo no manosika ny zavatra rehetra zany ka ho atsika rehetra mampirisika anao anio a fitiavanao andreto zanatsika eto manomboka androany dia atombohy amin'ny fitiavana andreto zanatsika sekoly alahady a ataovy betabe ampifaliana zany a voninahitra dia ho an'andriamanitra rery any amen
dia misaotra ny mpanompon'andriamanitra sika any amin'ny tenin'andriamanitra izay nentiny ampahirezana antsika rehetra teo. Mandehana ara dia mbola atoandro ny andro nda nambarao ny fitiavan'andriamanitra ary miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Mety mbola misy nandray an'i Jesosy any atokantrano any, any amin'ny namana any, any am-piasana any, any amin'ny manodidina anao any. Mandehana dia ambarao ny fitiavan'andriamanitra. Ny hira faraka amin'ny 70 ao amin'ny boky hira fiderana. Raha ho any an-danitra isika ozy hijoro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fitsarana, hifaly hiravo anatrika ny tompo. Nefa mbola misy maro any mijery anao ka hitomany satria maninona tsy nambaranao azy fitiavan'andriamanitra. Eo mpipetrahana ihany ny andiny voalohany. Misaotranao androany Jesosy ny amin'izany tenin'andriamanitra nentinao nampaherezana any reto vahoaka anao reto androany. Asainao izay manambara ny fitiavanao eny amin'ny tontolo rehetra eny. Fa izay Jesosy indraindray mieritreritra, tena mba manana an'izany fitiavanao tokoa ve izany izahay? Tena fantatray tokoa ve Jesosy izany fitiavanao izany? Sa dia fitiavana tendrombohitra fotsiny Jesosy mifantatray? Ny miteny dia hainay fa rehefa izay tonga amin'ny tokoa ohatra ny sarotra be mihitsy. Dia ndreto izay rehetra Jesosy tena mba maniry, tena mba maniry ny anana an'izany fitiavan'andriamanitra izany. Satria izay ananana neny zarainy, fa rehefa tsy anananay izany inona moa ny zarainy eo? Ohatry ny faharatsiana ny anananay be da be, ohatry ny ditra no anananay be dia be, fahotana no anananay be dia be, dia ataonay ahoana ny tory fahotana amin'olona? Ataonay ahoana ny tory faharatsiana amin'olona? Fa androany izay nampianarinao mandehana mitory fitiavan'andriamanitra erak'izao tontolo izao, fa misy tsy mbola manana ny fitiavan'andriamanitra any, misy tsy malala ny fisian'izany Jesosy izany kory any. Dia misaotranao ny amin'izao maraina izao noho ny amin'ny teninao. Dia menatra izay Jesosy, satria raha izahay eto an-taninanandrano, indrindra fa reto mpivavaka amin'ny fito reto mandre ny tenin'andriamanitra foana izahay Jesosy. Fa ndraindray ohatra ny rano tondraka amin'ny volongisa ihany iny, tsy mba mety mamaka mihitsy fa ny ataonay ihany no nataonay.
Zany no mamenatra anay Jesosy. Matoko mantsy ianao matoa maniraka. Mifidy anay ianao matoa maniraka mandehana toroy ny fitiavan'Andriamanitra. Dia mifona aminao izay Jesosy. Fa miainga aty aminay ny fahotana tsy mba manana fitiavanao. Feno faharatsiana loatra mantsy mifonay Jesosy. Dia tsy vitanay manambara ny fitiavanao. Fa androany iovy izay Jesosy. Tena iovy izay. Andray ny fitiavanao, anambara ny sitraponao, hitoranao eny amin'ny tontolo eny, indrindra reto mpampianatra sekoly alahady sy mpianatra sekoly alahady reto. Ampianarina foana isan-kalahady miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mba mety ianao Jesosy androany, diovo ny fonay rehetra. Ozy Davida mpanao salama, diovo ny fonay. Sason madio izay mba ho afa-keloka. Fa taminao dia taminao ihany nanotanay. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Dia mba hivoaka tsy hanatsiny izay rehetra Jesosy. Mba ho velanao ny iloka rehetra. Dia ampifaliana ary no indramanay ny hiran'i Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny heriny sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain-Jehovah ary tsy misy fitaka fanahy. Mino an'Andriamanitra iray tsy tokana ny lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanahalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana nanampany Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny haviny tsara velona sy ny maty, mihinana masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona amin'ny olona maty, mamelakely, hitsanganana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra. Allô? Ozy le toriteny teo. Allô, ao ve ny sekoly alahady? Anniversaire anareo koa androany zany satria isan-keritaona vao misy vokatra dia mangataka sekoly alahady hitsangana. Sekoly alahady rehetra dia izao ny tenin'Andriamanitra tsy ho anareo fa ho an'ny ray aman-dreny izay naniraka anareo hianatra hitady an'i Jehovah. Dia ho an'ny ray aman-dreny ity teny ity zany satria natanteraky ny adidinareo ao ny voadina tao teo amin'ny alitara tamin'ny fanaovana batisan'ireo ankizy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsy ho mandrakariva ny tavany, tsarovy ny asany mahagaga nataony dia ny vagagana sy ny fitsarany vavany. Amen. Amaky ny anniversaire izay eto amin'ny tanako ankehitriny ho voninahitr'Andriamanitra dia maso mipetraky nareo. Dia reto avy ny olona nanoratra ny anaranareo ankizy ato daholo dia tononoko aneritreritra fa anniversaire anareo androany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no makiko izany ampitiavana sy ampanatra tena anakoako ty fikonty sy any an-danitra ny anaranareo tsirairay avy. Raha ty Anarson Asniaina Maurice tamin'ny 15 mai, raha za fiary-manana Mampionina tamin'ny 15 mai, samy manana tsaraina ilo 7 taona tamin'ny 18 mai, raha Veljanany Arlette 14 taona tamin'ny 18 mai, Ianta Rimalala Bakoly tamin'ny 18 mai. Vavaka Sira, Jesosy apetraka aminao. Randria Matsona Domona Nirina Malala ny aina tamin'ny 18 mai mangataka fitahiana omeny anao zany. Andria Manjaka Fitia nomena tamin'ny 12 mai. Rakoto Volalaina sy Ramberson Sitraka, heureux anniversaire mariage. Ravaltera Luca Mamniaina tamin'ny 18 mai. Andria Narson Asniaina Indra Fon'ny Voary 5 taona tamin'ny 1er mai. Andria Narson Rijanirina Lofo ny Voary eritaona tamin'ny 4 avril. Randria Nerson Asniaina Joel Maefa ny Raina tamin'ny 8 avril. Ny Voary Minja Andrianaivo 7 taona tamin'ny 5 mai. Asniaina sy ny Rinja 7 taona 7 ans
tamin'ny 18 mai mba ho feny fitiavana ny tokantranonao amen. Raha alsan rijany irina any France tamin'ny 14 mai, andria njatovo tsiky ny irina tamin'ny 17 mai, raha koa tondra tafika Gaël entina mibavaka ny asako, raha andria mahe farsan tendrinjanahary itokony aina amefy sy miora mariazy tamin'ny 5 mai, raha ry naivo tiavina tamin'ny 4 mai mangataka mba afaka baka afaka ianao raha ely vololona finoana noa tamin'ny 7 mai, farany andriany aina Luisa fitahina sarobidy tamin'ny 14 mai mangataka mba ho afaka examen. Dia ireo ny anaran'ny olona dia nakizy ny anaran'ireo aneritreritra, fa ny teneniko aneritreritra teo dia hitan'i Jesosy ny anaran'ireo tsirairay avy. Ny fahazarantsika dia mahafinaritra mihitsy zany mandray gâteau zany. Ary ilay gâteau dia misy karazany, tsy takatry ny sainao mihitsy any an-tsena eny, fa arrivé eto amin'ny telopolon'Andriamanitra dia ilay Jesosy Kristy ao an-danitra ao mahay mandamina ny zavatra rehetra. Ny ati-saina ihany hoe Jesosy atolory saina fa tsy hitako izay teneninao fa zavatra tsy nampozina zao hikarako eto izao na dia voky ny sekoly alahady ary dia izao ny tenin'Andriamanitra ho anao sekoly alahady indrindra fa nora ray aman-dreny izay mipetraka manatrika izao anniversaire izao dia nafa miverimberina zany dia masoa dia noho tsara ny fitiavan'Andriamanitra fa mamela clé foana isan'andro anany mba hitana azy satria mitady an'ilay fitiavantsika. Salamo 55 Salamo 55 andininy fa 70 dia efa kiko ampitiavana amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo tompony anniversaire rehetra manokana dia tsika rehetra izay manana masofina koa mare ariva sy maraina ny tsy tamitatoavonana no hitaraina anniversaire sy tolony mpanao anniversaire rehetra dia ny feonareo tompony anniversaire rehetra Jehova averiko indray mandeha ariva sy maraina sy mitatoavonana ny hitarainako sy hitolokoako dia ny feoko Jehova amen. Iaraka hitsangana ampitiavana mavitrika isika hivavaka. Jesosy ireo ny zanakao nanoratra ny anarany avy any an-tranontany name voninkazo anao amin'izao fahaveloma zao fa matetika izay rehefa maty vao misy mame voninkazo fa ianao amandriamanitra anao dia nisy olona nisahirana nieritreritra namola volany tao an-tsainy tao nanokatra amin'ny poketrany nanatsotra ny tanany nitady valopy teny am-pivarotra dia niazakazaka teo amin'ny vavadiny lanitra teto amin'ity taorany ity nakeo amin'ny birao-piangonana ny diakona nanoratry ny anarany nangingina. Mino aho fa amandriamanitra anao dia fantatrao ireny olona tsirairay avy ireny satria efa nitonoana teo koa ny anarany dia hoe izay ilay anaran'ilay malalako, izay ilay tiako, izay ilay be fitiavana. Dia ninona kadao azony aranofo tamin'ny herinandro iny na tamin'ilay daty ny tenenina teo na anniversaire na fanadinana na izay nitononana rehetra teo na hira tokony natao fa tsy natao fa natao ny aneritreritra dia mba raha mihira aminao aneritreritra izy any an-trano any azy satria tsy afaka mireto izay satria mandeha dia mandeha fotoana dia mba henonao izy Jesosy raha mihira mpitiavana ao anao satria nitoriana teto ilay fitiavana dia engany mba ho kosehanao anaty fonay ilay vavaka natao amin'ny pasteur Marie teo ilay ditranay ilay fahotanay indrindra izay manana anniversaire raha maditra zay raha tsy manao tanteraka ny teninao izay fa eto izay mpivavaka fa rehefa mivoaka eto izay dia olona izao tontolo izao dia izay tompony anniversaire rehetra dia takana eo amin'ny tranonay eo mavoaka eo matazana aty am-piangonana aty dia mbaravarakely dia mitodika aty dia manao teraka ny teninao io ka nizaniza manao an'izany koa any an-trano any manomboka andro any fa lakile mpiaina zany azona mahitanao tena mitady anao tokoatran'izay dia maraina amin'ny ataona mitataovona izay tsy manana fotoana zany araka ny tenin'ny pasteur teo fa na dia ray minitra fotsiny ary Jesosy na dia atsasa sekonda ary moa maninona raha misentona fotsiny dia inao ny an-danitrany dia misaotra indrindra anao dia manasanao zay dia araka hipaly aminay indrindra miaraka amin'reto sekoly alahady be da be reto fa anniversaire ny raisana androany tsy mananenina menay izay dia konina mpiafa vavaka nataonay ho an'izy ireo dia tahio ireo mpampianatra rehetra tsy akanavaka nalana vavy na antitra na tanora mba inao ametraka ny teny eo amin'ny ny teny fampianarana fa tsy ny teny nao ampianarana fa le teny mahery le teny manakasy le teny manambonahitra dia ho faly izay ray aman-dreny manana zanaka amin'ny sekoly alahady fa manana zanaka endry ny fiangonana amen.
dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekolalady indray tsika dia mangataka ny dekona mpampianatra ary ny mpianatra sekolalady hitsangana. Ataontsika ny hira 8 sy 800. Hira 8 sy 800. Misaotra sy midera mankalaza sy mamevinahitra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra fa mbola menao fotoana indray izay afaka miaino ny teninao dia rakofo fanahy masonao izay Jesosy ahafahanay mandray mankatoa ary miaina amin'izany teninao izany. Misaotra Jesosy malala. Amen. Petraka ianareo. Tantara kely avy hatrany rakizy no entiko isariana saitsika. Na tsy ary sambatra ery rakizy solofo sy noro izy menadahakely fa niala sasatra ny dadatoany any ambanivohitra dia nandeha miaraka amin'ireo zokiny zanaky ny dadatoany izy mandeha matsaka rano satria asa tsy fanaony ety andrenivohitra izany, mandeha maka kitay, mandeha miandry omby, andao foana andeha tsika dia tsy maninona fa dia fahaly ery izy amin'izany rehetra izany. Dia tonga ary ny fotoana famezana sakafo le biby rakizy dia niraisy ny solofo le vilona tsara tarehy maitsomaitso be omdeha omena ny legisa dia taitra legisa nahitany solofo nitondra n'le vilona dia rehefa izay izy dia nanaraka ny hazakazaka na amin'ny endrika ny solofo le gisa dia taitra be solofo sady natahotra mafy izy tamin'izany dia niantsoantso izy dia hozy izy ny zanaky ny dadatoany taminy tsy maninona io tsy ianao ny enjehany fa le vilona eny an-tananao ny enjehany dia nahazo aina kely solofo rakizy tamin'izany nefa le vilona dia mbola eny an-tanany ihany. Toy izany koa rakizy ny devoly tsy miandry antsona ny devoly, tsy miandry hoe tongava devoly fa vao misy zavatra tiany eny amintsika rakizy dia avy izy. Inona izany zavatra tiany devoly izany? Ohatra ny hoe teny ratsy, toetra ratsy, mamaly valy ray aman-dreny, mangalangalatra, miadiady amin'ny namana, izany rehetrarehetra izany dia zavatra tiany devoly eo amintsika. Koa noho izany rakizy andehantsika rakizy anohatra an'izany, tsy hanao an'izany toetra ratsy izany intsony fa devoly dia manaraka antsika mandrakariva raha vao izany toetra ratsy izany no ataontsika fa andehantsika hanao ny tsara, hanao izay mahafaly an Jesosy. Tenin'Andriamanitra raisintsika amin'izany dia ao amin'ny Jakoba. Izany Jakoba izany rakizy dia ao amin'ny testamenta vaovao. Jakoba toko fahaefatra. Jakoba toko fahaefatra. Andininy fahafito tapany by. Jakoba toko fahaefatra andininy fahafito tapany by manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manoera ny devoly dia andositra nareo izy. Dia andehantsika nohatra izany rakizy ny toetra ratsika rehetrarehetra fa Jesosy kosa no ampifandrosoantsika mandrakariva ao amin'ny tenantsika. Dia voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Amen.
dia miarabantsika rehetra indray a tratra ny somaraina zao miarabanao koa Jesosy faly mahita anao satria nyzany fandireny isan'andro san'andro dia nitahitatsika hitahantsika izay sotra to anao fanatitra isika ny amin'ny kitapo dia ho an'ny fiangonana fa ny an'ny panie kosa dia ho an'ny sekolelady manontany azy hoe le kely britika koa ve mba manao tafika masina tsy indraindray fa saika ny mpampianatra daholo no mandeha ka dia anjarantsika ny manohana azy amin'izany lalana rehetra ataona zany sotra to izay mamempifaliana no ankasitrahana indrindra Dieu est là. 1, 2, 3, Dieu est là. 4, 5, 6, je suis à son service. 4, 5, 6, je suis à son service. 7, 8, 9, mon cœur est tout neuf. 5, 8, 7, mon cœur est tout neuf. 10, 11, 12, tout le monde bouge. Tous ensemble, chantons ensemble. 1, 2, 3, Dieu est Dieu là. est là. 4, 5, 6, 4, 5, 6, je suis à son service. 7, 8, 9, 7, 8, 9, mon cœur est tout neuf. 10, 11, 12, Tout le monde j'aime toujours être avec lui, partager ma vie avec Jésus-Christ. Des moments intenses et des joies immenses. J'aime toujours être avec Dieu. J'aime toujours être avec lui. Partager ma vie avec Jésus-Christ. Des moments intenses et des joies immenses. J'aime toujours être avec Dieu. 1, 2, 3, Dieu est là. 4, 5, 6, je suis à son service. 7, 8, 9, Mon cœur est tout neuf. 10, 11, 12, tout le monde tout bouge. le monde bouge. Pour le Seigneur, hey! J'aime Toujours être avec lui, partager ma vie avec Jésus-Christ. des moments intenses et des joies immenses. J'aime toujours être avec Dieu. J'aime toujours Être avec lui, partager ma vie avec Jésus-Christ. Des moments intenses et des joies immenses. J'aime toujours être avec Dieu. J'aime toujours être avec Dieu. J'aime toujours Être avec Dieu. dia faly miarabantsika rehetra varoakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao alahady andro tsara izao.
ary manona ny fiadanany aho amintsika tsirairay avy ary miaraba manokana ihany koa sa amin'izao fotoam-bokatra izy ireo izao a dia mahasotoa miandraka ariva mianatra ny tenin'Andriamanitra mba ho tena tafaray aminy. Dia toy izao indray andraraha eto amin'ny fiangonantsika. Araka ny efa fantatsika dia vokatry ny sandroany a izay misy ny fotoam-pivavahana mandritra ny tontolo andro ary ny amin'ny ariva kosa dia misy ny fiderana lehibe izay iarahan'izy ireo amin'ny zoky Davida sy ny mpianatra sekoly alahady rehetra izay manomboka amin'ny 3 ora sasany izay anasana atsika fiangonana. Avy amin'ny fifoazana. Araka ny fandaminana samihafa iatrehanareo fanokanana mpiandry any amin'ireo tobim-panokanana misy izay tapaka teo anivon'ny biraon'ny fiangonana Foibe Taninanandrano dia avaozina ireo encadreur avy eto Taninanandrano. Noho izany dia atsoina ireo mpampianatra mpiandry sy mpiomana avy eto Taninanandrano na ny tranainy na ireo vaovao ho tonga hanatrika ny fivoriana izay ho tanterahana ny asabotsy 24 volana May amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny 3e étage porte 314. Mariana fahorin'ny fivoriana io ireo izay Kenje Jesosiany no mahazo manatrika ny fiofanana encadreur izay tarihin'ny Safia Foibe ny alakamisy 15 volana Jona. Avy amin'ny Katezo. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fanamarian'izy ireo ny 40 taona ny oren'ny sampana. Anisan'ny hetsika amin'izany ny antsapidenana lehibe izay ho tanterahana ny alakamisy 27 volana May ho avy izao ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra izay ho hafanain'ny CFF Foibe, FEF Foibe, ny SL4 Foibe, narindra ao amin'ny antsan'i Kristy ary ny Timothy Ministry. Mangataka ny fiarah-miasa aminareo izay amin'ny fivarotana bie ao amin'ny fiangonana izay misy anareo ary manantena izay fa afaka hanoana sy hiara-asa aminay ihany koa ianareo amin'izany hetsika izany. Avy amin'ny tobomasina lehibe Ambatomirahavavy alahadin'ny mpitandry ny pasteur José sy ny ankohonany ny 7 Jona ho avy izao koa ahitana sy ampahafantarina isika mpianakavin'ny finoana teraky ny toby Ambatomirahavavy ny promotion rehetra ary koa izay nandray fahasoavana tamin'izany ray aman-dreny izany mba ho tonga notrona hitrotro ambavaka ary hifanohana eny amin'ny toby Ambatomirahavavy amin'io alahady 7 volana Jona io izay manomboka amin'ny 7 ora maraina. Avy amin'ny tobomasina Ambotanerana famonjena. Ilazana isika rehetra fa ny fanatanterahana ny voka-dehibe ny toby dia ho tanterahana ny asabotsy 17 ny alahady 20 volana May ho avy izao noho izany dia manentana antsika rehetra mba ho tonga maro amin'izany fotoana izany. Mandritra izany voka-dehibe izany dia isy ny fisariana lehibe izay ho tanterahana eny an-toerana koa manentana antsika mba handray anjara ny amin'izany. Ilazana isika izay very an'ireto zavatra voalaza manaraka ireto mba hanatina ny porte 105 na ny 106 baiboly lehibe tonta, baiboly kely filazantsara, solomaso, portefeuille, elo ary termosy. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina. Ramatoa Rasoary manana Charlotte dia afaly manasanareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriatsitoery Lilisy Razanaoelina tolotra izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 14 ny volana May amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Marsola Lao Arlina Andriamatora Andrianatoana Ertina Mivady, Ramatoa Vao Malala Saondrandaniny, Rakoto Arso Fanjanirina Piero, Razanakoto Juliette Ankilany dia afaly manasanareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rafidy Karl Noël sy Rakoto Arso Nomena Fitahina. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 13 ny volana May amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Safindranevy Dauphin, Ramatoa Soary manana Fanjanirinan-daniny, Andriamatora Rakoto Arsoery Nofidina, Ramatoa Zay Arjaona Mampionina Ankilany dia afaly mampandresy manasanareo hanotrona fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Razafindranevy Lovatina sy Ery Mampianina Hermina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 13 ny volana May. Andriamatora Andrianevy Jean Parfait, Ramatoa Artsora Saoly Niaina, Ramatoa Soary Velo Rose, Andriamatora Kotondralambo Martial, Ramatoa Raoly Arvelo Lalaina Eme dia afaly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zaviny zanany Andrianevy Rindra Entsosy sy Martial Ralambo Arvelo Mirantso izay ho tanterahina eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 1 volana Jona
amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita tsy mamety ny anamasinana indray na sasatsasany amin'izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandreny dray aman-drem-pitandrina mialohan'ny fotoana filazana manjo. Sitrakaandriamanitra amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana antsika ny fodimandry nyreto olona manaraka ireto. Raveljaona Alain Patrika na Ralay dia nodimandry ny 20 ny volana May rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany hoy ny vadiny Razafy Armine Marie izay mpiara-mivavaka eto amintsika. Ny zanany efatra mianadahy sy lotenany Ravelo Arsoa Antry ny aina sy ny zanany izay mpampianatra ao amin'ny sa ny zafiny efatra mianadahy izay solotenany sitraka ao amin'ny promotion azo namboleny Jehova ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tokantranony lo 2H26 RGA Nansana anio alahady amin'ny 12 ora atoandro ary atao veloma farany ao amin'ny fiangonana Santa Mikael Amboatany Ambohimanga alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany ao Amboatany any. Rasanandray be Jeanette dia natsondray ody any aminy rehefa ny vahiny raiky amin'ny 70 taona teto an-tany hoy ny zanany sy lotenany Ravao Arsoa Elisabeth, pasteur ao amin'ny STKVM, Andriamatora Kotoarmanga Philippe sy ny zanaka amanjaviny izay mpiandry eto amin'ny fiangonantsika. Razafindrabe Benjamin Noël Stahina, promotion Plazany Marina, ny taizany ny fianakaviana manontolo, ny nofiny dia efa voalevina. Koa satria efa vita ny fanatitra dia mangataka ny ray aman-dreny nolotra an'izany dia hotohizana ny famakiana ny rarao aorianan'izay. Sotrako tova dia miritsika andreo fa ny vokatry ny sampana hoe tiako loatra ianao Jesosy. Tsangantsika rehetra. Vavakisika misaotra Jesosy, misaotra ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fahatongavanao eto amin'ity toerana ity mba hijery
anasoa ny mpanomponao rehetra nanao zao fanaty zao zay Jesosy na keliny na beny fonay ho anao satria tsy misy afa-tsy anao ny fiainana rehetra ny angatahako aminao Jesosy ao ireo ankizy ireo be dehibe mamondrafo aminy ndray aman-dreny betsaka ny olana betsaka ny fahotana manota foana isan'andro isan'andro mahamenatra da dia miteny zany aminao aza nefa moa no fitiavanao mangatakamba mamondrafo aminay ny asanao jerena ny asa vita ny rana taminao jerena mba amindranao fo aminay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia basina 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 tanteraka tokony izany petraka isika dia hotohizana ny famakiana ny raharaha Ranefsata Joseph vadina velan'ny tompo Clara Noro Malala Eufémie mpiandry président promotion hery vavao dia natsondray ody any aminy rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany hoy ny zanany Ranefsata hery mampiona fanomezana sienso nitaizany ndray tapo aminy fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina raha maroetra Jean-Claude na tonton Boum dia natsondray ody any aminy rehefa nivahiny 95 taona teto an-tany hoy ny vadiny ny zanany ndrafosany solotenany Randrianarson Lydia izay ao amin'ny sa ny ray tapo amin'ny vadiny solotenany Razafimamy Saondra sy ny zanany Andriatso Jaka sy Razafimamy Anta ny nofiny dia efa voalevina Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampiona ireo fianakaviana tramanjo ireto kosa ireo voady voaray tamin'iny herinandro iny miarahaba tompoko tolo-tanana avy amin'ny FPVM Argenteuil mitsinjara toy izao ho an'ny Sarsfeo 70 €, FPVM Jerusalem Antanety Be Anjana Georgina 50 €, FPVM Franco Malagasy teny fiainana Analamahitsy 50 €, izay mitotaly 170 €. Avy amin'ny Pasteur Jackie. Dia toy izay andra raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia hotohizana amin'ny famakiana ny voady izany. Tsy misy soratra 20 000 ariary. Voninahitra sy derany atolotra ho anao Jehovah ray misaotra sy mankalaza ary manaja anao Jesosy noho ny famindramponao sy ny fitahinao koa ity indray ny ampahafolon'ny pension atolotro ho anao 22 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny Sarsfeo, 6 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra, 6 000 ariary ho an'ny Toby Ambotsimeloka. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny valim-bavaka nomenao koa indrao manefa ny voadiko aminao vola 500 ariary ho an'ny Sarsfeo. Malaki 3:10 fanatitra hoay sy ny taranako 4 000 ariary. Misaotra anao Jesosy tamin'ny mbola nanomezanao tombon'andro-pahavelomana ho ahy ka nahatantarako ny aniversairako ho an'io alahady. Misaotra tamin'ny fitahiana rehetra izay nasehonao tamin'ny fiainako. Dia mbola mametraka ny fitarainako sy ny hoaviko rehetra eo am-pelatananao rakim-pisaorana 10 000 ariary ka ny 5 000 ariary ho an'ny Gaetama, 5 000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy zoko malala fa mamindra fo amiko foana ianao na dia diso meloka ary aho dia akiniko aminao foana ny fiainako ary matoky anao aho vola 20 000 ariary ho an'ny Sarsfeo 40 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana ny fiainanay mianaka taio ny zanako vola 2500 ariary. Jesosy eo mifonao raha izao vao manatanteraka ny voadiko aminao ity Jesosy misy vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary rakim-panonerana, 5 000 ariary omena ny dada, 5 000 ariary ho an'ny sekoly alahady. Mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fitiavanao lehibe satria nataonao valide ny examen izay nataontsika ary feno 2 taona androany
nanokanana ho pray latabatra aminao vola 10 000 ariary ho an'ny fananganana ny FPVM alatsinainy Ambasaha sy misy soratra 2500 ariary. Ty Jesosy ny ampafolony pension ankoatolotra anaovana ny asanao 530 000 francs 250 000 francs ho an'ny fifoazana 250 000 francs ho an'ny pasteur any ambanivohitra ary ny 30 000 francs ho an'ny mpanadio fiangonana. Apetrako aminao ny fiainako rehetra Jesosy taio ny varotra amin'ity herinandro ity mba handeha dia mangataka aminao mba ome vola aho akako entana vola 5 000 ho an'ny dada. Misaotra anao izay Jesosy no ny amin'ny tsingerin-taona naterahany dilanina voninahitra ho anao ity misy vola 5 000 ariary. Misaotra Jesosy fa lehibe ny famindramponao amina isan'andro fa folo-karena 15 000 ariary ho an'ny sary sy feo tsy misy soratra 11 000 ariary. Nofy efa lasa ny amin'ny dada nanolotra vola 2 000 ariary. Ity misy fanatim-panonenanao anao Jesosy vola 10 000 ariary tsy misy soratra 10 000 ariary. Iny ny ampahafolo ny vidikazo omenanao Jesosy vola 64 000 francs omenany mpitory-teny. Nofya efa lasa ny amin'ny dada nanolotra vola 6 000 ariary. Misaotra anao Jesosy tamin'ireo fahasoavana nomenao ny ankohonako mangataka vavaka amin'ireo fikasana ny amin'ny asa ary ny fiainan'ireo zanakay any ivelany ny fahasalamana sy ny fianakaviana rehetra vola 150 000 francs kany 50 000 francs ho an'ny sekoly alady 50 000 francs voninkazo 50 000 francs ho an'ny asan'ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy fa nambinao tamin'ny asa izay ka ty misy vola 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada ny 10 000 ariary ho an'ny sary sy feo. Apetraka eo ampelantananao tompo ny asanay mba hiroborobo hatrany. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ireo izay efa nomenao ahatra izay sy ny famindramponao ihany koa akiniko aminao ny baka blanc izay ataoko manomboka raha-pitso alatsinainy anome fahazavatsyaina raha nolotsaina any ianao Jesosy hanolo lalana raha misy ny tsy haiko. Nanolotra izy vola 4 000 ariary tsy misy soratra 10 000 ariary. Ity misy vola 10 000 ariary atolotra anaovana ny asan'Andriamanitra atao am-piangonana. Misaotra Jesosy fa nandritry ny nanarahako anao dia salama tsy nanatona dokotera mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Misy fibrome nefa rehefa avy nanao échographie ahoana moa ny fihinanana ilay enombo fanafody fibrome dia impiry mihinana azy fa ny ahy efa lehibe. Misaotra tompoko vola nanolotra izy vola 10 000 ariary. Misaotra Jesosy mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro mangataka ho an'ny fahendrena sy ny fiainany ankizy vola 10 000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao fa ny sitranonao aho indro vola 100 ariary amidy voninkazo. Misaotra anao Jesosy raha nomenao tomponandro ka natratrarako ny aniversairako tamin'ny 14 mai teo ka feno 7 taona aho mangataka aho mba amarinao ny teninao amin'ny Isaia 45:2-3 nanolotra izy vola 5 000 ariary ho an'ny dada. Misaotra anao izay Jesosy fa nomenao zao anio izao indray mifona aminao izay tamin'ireo fahotana rehetra mangataka Jesosy mba handeha ny varotra izay ataontsika ary ataovy mba afaka fanadinana ny ankizy vola 5 000 ariary ho an'ny fikambanana Fikrimi. Salamo 106:1 Mideran Jehovah tsara izy noho ny fitahiny tompo dia voadidy soma tsara ny zanako ary efa nivoaka ny hopitaly ka manolotra vola 10 000 ariary aho ho an'ny sary sy feo. Ny voady teto amin'ny rihana ambany misy 2:30, tao amin'ny rihana voalohany 3:20, rihana faharoa 7, rihana fahaefatra 3 izay mitotaly 7:20 ny voaditsika androany alady ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany. Eny tompoko a mitsangana eto ny tenako a izay komity eo amin'ny sary sy ny feo a ampatsiahantsika fiangonana sy anentana antsika fiangonana fa amin'ny asabotsy izao zany a no andatanterahana ny déjeuner concert lehibe a izay ho tanterahana amin'ny 4e étage a koa manasa antsika fiangonana rehetra izay nandray anjara tamin'ny be a dia misy koa ny plakety izay amidy amin'ny vidiny 10,000 ariary izy io a raisitsika ao amin'ny sekretera ny fiangonana misy ny grolo lehibe a dia misy ny
pondasa mipimiketina 500 000 ariary a ao koa ny tablety a dia misy koa ny bisikleta koa manasantsika fiangonana rehetra tompoko a mba hanjay anjara amin'izany a anaovantsika ny fanasarana ny sary sy ny feo a eto amin'ny fiangonantsika rehetra 10,000 ariary zany ny vidin'ny tombola manasantsika ny plakety azafady ny plakety a 10,000 ariary a oraisitsika ao amin'ny sekretera amin'ny fiangonana misy ny goroloa 500 000 ariary amin'ny pondasa dia misy ny bisikleta misy ny tablety a voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany a saotra tompoko eny tompoko miala tsiny dia miala tsiny fa efa manomboka ny rinina dia efa tonga indray a le nofo ririnina ka dia miala tsiny aminareo a fa misy sasany a tsy hovakiana aloha toety tsara aloha za dada na nofo intelo zay saika isiaka vady ah dia tsy lety tanteraka foana antony voalohany ohatra zay lehilahy akavady ah isaky ny manome daty dia tsy tanteraka hatrizay foana ndray aman-dreniko ny teny hoe ambarina ny androko fa mahery andro ony a mariko minefa fa izaho miasa trano ndray aman-drenika any ambany vohitra tamin'izao nefa tsy tiany an'izany fanamboarana andro sy vitan'izany tsony fa hivavaka mariko fa za efa mpandray fanasan'ny tompo inandada ny dikan'izany saotra tompo zao lazaiko anao a dia voly tsy kely lalana aza maiky meritreritra zany hoe amboarina ny vitana fa vo maiky ianao dirana angahanao a ny olona mpakany amin'ny dadarabe reny dia milaza aminao mihitsiny a fa ny 50 na zay fantatro nandeha tany a lasa mpamisavy daholo na vetavitany fa dia miteny aminao azay zany ho ny fomba fanalana vitana dia voly daholo zany fa aza matahatra aza manaraka an'izany ianao efa mpivavaka ianao a vavaka tao matoa nisy zany a dia tsy anjara ary aza mafoloa mihitsiny fa rehefa tsy ataon'i Jesosy hitanao zany a dia tsy anjaranao zay vavaka atao a mba azahoanao a zay tokony ho anao za dada nanofo hoe misy tetezana hitako misy rano mandeha eo ambany latsaka atao ny akanjonay maromaro no sokiriko tamin'ny azo dia zana nyraisiko dia maimbo be nyteny tamin'ny mpanasa lamba hoe sasaoaka ireo a dia hoy izy hoe noho ny amin'ny sitraka dia sasako reo zanako a avy eo a dia tapaka nilo io ne le antaniko anareo foany le rano mandeha latsaka atao a ny akanjonareo maloto ve io a sa madio reto sosety raha madio a atsangano ny tananao raha madio raha maloto atsangano ny tananao jerekely akaikinareo any aiza maloto zay zay ny ilailako hoe misy pitsipitsiny foana ny nofy azo adino hoe raha madio izy a dia tsy maninona fa raha maloto izy a latsaka tao anaty ody ireo lamba ireo nanjary maimbo be dia izy maimbo be zay indrindra na tonga azy hoe sasao dikan'izany sady sasana noroana devolony avy nitondra mibavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra marary a misy calcul dia nanofy a raha von'ny rendremana ka nahita biby tao endrika voalavo nefa ny tapany aloha misy voziny sy ny lohany ihany feno volo
volona hérisson gris sy marron zay ihany nitako fa tsy hitako dikona hony sady mpiandry zao rehefa misy calcul ianao misy karazany reo ny calcul misy calcul rénal le rein le voanao no misy calcul ary misy ny atao hoe calcul vésiculaire ato amin'ny vessie anao amin'ny tatavianao no misy azy samy hafa reo antanio tsara dokotera aloha manoe koa ianao de izy ny mahalala hoe efa ngeza be misy efa ngeza be ohatrany kanety tsy afaka misy ola tsy didina ary ao amin'ny tatavianao misy anao tsy pipi anao rehefa kelikely tsy maintsy didina ndraindray anefa de afaky ny fakatsilo hitanareo le fakatsilo mandady amin'ny rindriny reny le tsilo telo rirana mandady amin'ny rindriny reny maka erany tanan'ila fakany ma fa tsy le tsilo le fakany eraky ny tanan'ila de tanena de sotrona ina matetika mahafaka calcul raha mbola kelikely izy fa rehefa ngizabe izy tsy maintsy alana fa raha na calcul aty amin'ny tatavianao io de zafady tsara raha miona fa tsy mety raha tsy miona satria tsy mety fa bedin'ny dokotera aho raha milaza zavatra tokony ho an'ny dokotera de secret zany de miona amiko anao amin'ny talata zao vao mandray olona indray za tata de nylozan'ny vadiko ty ianoinareo tsara lozan'ny vadiko ray volona zay maty zany vadiny de tonga io vadiny io de izy izy hoe aloha janona fa nity olona kafy izy nitya olo-kafy izy de lasa izy jereo tsara aleo ajanona fa nity olona hafa izy de lasa izy no ny antsano namako fa hoe nano fiaty aza nitomany be tsy netina angina fa seo antsona ihany na eno an'izay aho de nangataka nofy ka le nofy azy telo alina misesy nofy voalohany tonga tatantrano izy de niady be misy zay ory no tsorony tamiko hoe fa tsy maintsy mamonjy an'ilay vehivavy sipana izy sady nyrifatra tsy tana de lasa za kosa aveo nisy lehilahy efa niaraka tamboko taloha teo amiko ny teny hoe akavady faharoa nanofy tonga tao an-tranoko indray izy de ny famaly be indray izahay ko tsy hoe nifankaty be fa hitako tao amin'ny nofiny niaraka anazy fotsiny ilay zandran'ilay sipany io de efa nampidiriny tao an-trano tamin'izy mbola milamina ny tokantranonay fahatelo tato an-trano izy ary nyresaka tsara de nifankaty tsara ohatrany tsy nisaraky reny zahay mariko fa izy efa lasa fa za kosa sisa mijanona eto ambonin'ny tany zao anatra hoatsika rehetra raha manofy ianao maty ny vadinao ianao so maty ny vadinao de niverina de nitomany de nilaza izy hoe za tsy maintsy manaraka ny sipako
tsy any an-danitra izy zay a tena mampionona anao mihitsy a fa tsy any an-danitra izy zay io le nitenenin' jesosy hoe tsy fantatra akory anao na avitaiza na avataiza mela amiko de rehefa tsy tafiditra n'le vavahadiny lanitra ianao a de mivezivezy amin'iny abakabaky ny foana ny raharahanao elabe 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 a misy am'izay ny fitsarana ho any amin'ny afobe ianao tapitra sady angamba ny pilina ty ho any amin'ny afobe ianao fa de mba mitandray am'izay tapitra angamba ny pilina ty raha vao manofiny avanao misy samihafa de ataoko hoe samihafa de zao raha tonga ao aminao a io avanao efa maty io na ny vadinao na ny zanakao ka mananatra anao izy ohatra mba mivavava ianao fefa ho avy Jesosy zay afo zay maka ny endrik'ilay olona maty Jesosy a ananatra anao tsy mivavaka hoe mba mivavaha fara le olona kosa hitanao fa mitomany ka lazainy mihitsy hoe za tsy maintsy manao sipan'io de tsy any an-danitra izy zay mitandrema za fa nahita olona anankiray tena mivavaka tena hiraka fa niady tamiko a teto an-tany nanan-drano maty izy zao ny teny Jesosy taminy satria ianao niady tamin'ny mpanompoko tany ambonin'ny tany de nakatony Jesosy vavahadiny lanitra zay fotsiny iny de efa tandremo manamboatra ny fonao mihitsy Andriamanitra am'izany fa zay lambarako aminao io tandremo raha tsy pahanao ma de tsy zany tsy pahanao zay fa Andriamanitra taadidiny iny raha tsy fonanao aingany zay a tsy tonga any ianao de nanafatra izy tamin'izay fotoan'izay pastera raha tsy ianao mihitsy no hitako fa mamela ny elony za tsy indray azy tsony tena heritaona tena foana fa lazaiko anao satria narary loatra tamiko a zavatra lazainy paska ny andro a de zay mantsy an' Jesosy hoe fotoana fanafana ho a Jesosy ny paska noho izany ho a tsy maintsy mamela azy any foko rehetra fa malahelo a raha mandehandeha foana amin'iny abakabaka iny izy zay ny teniko a de sady tsy nahita azy nandeha teny amin'ny abakabaka nefa koa tsy nahino ny teny Jesosy hoe misaotra fa zay fotsiny ny teniny hoe rehefa mamela azy ianao a de raisiko izy ary za mino fa nyraisiny za dada nanonofiny zanako sy fotoana hoe lasaka tanaty lavaka de nezaka niakatra de avy eo a lasa niosina maloto sady ninana maloto zao a afatra farako anareo isan'andro fa raha manonofy ianao ohatra hoe eo mpandrina ka latsaka amin'ny tany fotsiny raha vao misy mihitsy le hoe latsaka amin'ny tany raha mbola kelikely le ny anjeranao a efa milaza izy hoe tsy ampy calcium ianao fa raha nanofy latsaka eo mpandrina ianao de tataka indray le gorodona
dia latsaka ny anaty lavaka be mihitsy any ianao a efipaika taitra ianao efa tsy ampy calcium sy magnesium be dehibe jereo tsara raha vao manonofy an'izay ianao menjera ho azy any amin'ny arabe ianao lazain'ny olona hoe voan'ny andro be ka vao manonofy mihitsy na hoe latsaka na hoe mibilisatra kely fotsy dia pom efa milaza zay jesosy hoe tandrema fa minana calcium ny lehibebe rehetrarehetrarehetra tompoko nafaran'i jesosy na nafaran'ny dokotera indray dokotera rehefa lehibebe ina moa zany lehibebe zany rehefa manomboka 10 taona ny mihoatra dia tsy maintsy mihinana magnesium sy calcium ianao isan'andro fanombonao voalohany aloha magnesium 10 andro dia calcium indray 10 andro dia magnesium indray 10 andro zany hoe magnesium zany 10 andro magnesium koa 10 andro dia le calcium eo nelanelany eo finosy magnesium amin'izay ianao aloha dia any amin'ny isam-bolana any vao mamerina indray fa rehefa mitombo ihany ny taonanao mihoatra ny 10 taona dia tsy maintsy mihinana foana ianao calcium magnesium ny antony ozy dokotera dia satria tsy mandray calcium ntsony ny vatantsika na sakafo be dehibe ara no antsika dia tsy mandray ntsony izy fa avoakany iny rapitsy maraina zay ho ny antony ka izay no mahatonga anao manofy menjera dia minana dia nyzao za dada mba maniry eona aminao ame amin'ny talata miona za dada nonofy hoe nandeha tany fianaratsony aho dia rehefa tonga tao anaty fiara dia niantso anahy tao amin'ny telefona ony mpiara-miasa amiko dia niverina za dia hitako mpiara-miasa amiko tao anaty alan'akondro dia no heveriko fa mioty akondro nefa reny loha lohan'akondro menamena ireny no nalainy dia avy eo niditra tao anaty tranoko izy dia nantsoiny indray aho dia nanatona dia hoy izy hoe misy zavatra tadiaviko ato ary zafady VS le izy dia nosokiriny tao amin'ny hazo kely dia avy eo nataony miasy natsobony tao anaty an'ilay VS dia tapaka ny nofoko ino moa zany VS sida zany le VS ve vera sakopy sa fanafody tsy fantatro na kopy izy na vera tsangamina ny tananao jereo kely na kopy na vera tsangamina ny tananao samy hafa maso dikan'io tadidio tsara fa iny le hitanao rehefa misy akondro iny le akondro be dehibe iny dia misy menamena kely ery amin'ny farany ambany ery le hofan'akondro ny anarany raha tsy diso fantatrareo iny mahafaka retina be dehibe mihitsy mety manana an'izay aretin'izay ianao
kopy ay WC VS ozenao ay andrasindray ary aiza le WC teo izy hoe misy zavatra tadiaviko ato amin'ny WC de sikirina tao tamin'ny hazo de avy eo soratra mahasositra be de miasa vao mainka anatsobony tao anatin'le WC ay ve raha zay izy hafa ndraika le akondrony zany latsaka tao anaty WC tsy azo tsara ny tian'olo zainy raha latsaka ao anaty WC iny de tsy mahazo mihinana an'iny ianao raha mieritreritra mihinana an'iny azafatra valava be makarary maso nandeha nivavaka tany amin'ny fiangonana namako hono zahay de za nipetraka tany aloha de avy eo nantsony mpiara-mivavaka tamina mamako io hoe avia tsofiranomy mamanareo fa ho alain'io Jesosy fa efa voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana ianarany fa ny zandriny efa niteneniko fa nitomany be de nanatona ny mamako ao de izy hoe efa mipetraka amin'ny seza no hitako ohatran'ireny torana ireny de nojerevako ny zandriko nitomany de niatso ny zandroka hoe nanao ahoana ny avy tsolondrano ve mama fa ho alain'i Jesosy hono izy rehefa hosoratra any an-danitra io rehefa ohatran'ny fa lava be ny taratasinao hoe karana niaraka tao aloha lava be hoe za tsy mamaky lava loatra mba ataovy zavatra fohifohy raha marary io mamanao io ka niteny an'izany hoe efa voasoratra any an-danitra ny anaranao andeha izy zay ary misy olona ry avana tena mitomany be mihitsy lazaiko an'izany izy za mambola tsy andeha ka efa any an-danitra ane ny anaranao efa mandray anao ane Jesosy tsy mety izy fa mitomany de tsy mety iny tsy mety mihitsy ny fa milaza aminao fa manohatra n'Andriamanitra ninao zany sa tianareo tonga de kapain'ny lalan-drahanao de tapaka iny ny tianao le tsy lazalazaina satranao raha vezy miteny aminao hoe ho alaiko am'izay ianao fa manova tsodrano alaina dolo le kizy rehetra de hoe andeha mamarakizy iendre tsara daholo zany ny tiany Jesosy zany vity zay de maty ianao fa aza toerina izy zay foana lazaiko anareo isan'andro aza toerina Jesosy fa rehefa miteny izy soanao ane zany fa raha ianao mitomany hoe za tsy andeha tapahany am'izay ny lalan-drahanao de eo mpandrina eo anao hery taona 2 taona 3 taona 4 taona tsy afaka mitsangana tsy afaka misasa batabatain'ny ankizy atseroa leo ny ankizy tandreny mihitsy zay fa rehefa milaza hoe alaiko anao de sotra Jesosy zany ny fiteny de lasa ianao
manamboatra ny finoantsika n'izy am'izany fa raha ozy anao za tsy andeha tapahany lalandrano de eo be debe no foatran'izany zao ary no anisika zao nisy zakao farany efa taona leo daholo ny zanany vavy jesosy zay manana ny asanay tsy vitanay tsy mikarakarany mama alaiva am'izay izyka de atsona daholo ny zanany efatra na 5 na 9 manaiky tsara be na raiky izy mitsodra ny tsara mama andeha tsy samy teny tsitsony satria visaka de miaraka amin'ny teny hoe manaiky izay tompoko de raha vao miteny ianao hoe manaiky izay de to fa la raiso am'izay izy de eo ihany izy tsy vita ny amenina de efa tapitra ny ainy zany no fiteny sao dada nanofi tany ambanivohitra de nikizikely be dehibe ny lalao de avy eo nisy tanalany sy be dehibe de niraisin'le zandriko ny iray de natsipy ny tany amiko dinoko kery tamin'ny lamosika mpandray aho 12 taona lehilahy io zo alazaiko anareo 12 taona ianao manofy tanalahy ianao atoko averiko tsara aminao fa samihafa ny dikany hoe tanalahy kelikely maitsomaitso iny izy miovaova loko zay ny atao hoe tanalahy sa tarondro tsy miova loko iny fa ndrandray izy maitso de sasany gris ny tambanivohitra na ny taniko fa raha maitso izy vavy fa raha gris izy lahy tanalahy marina ve hitanao sa tarondro ngeza be ohatra ny fielatanina izy ngeza be mampatahotra be raha tena tanalahy tsy angano tananao tsy reo isy ny akaikinareo eny raha tena tanalahy raha tarondro indray tsy angano tananao le ngeza be tanalahy ngeza be sisy nofin'olona indray zany tiana lefa tity samy hafa ho any dikany aiza premier étage eny tompoko raha ohatra hoa tanalahy mpinjiro zay samy hafa ny tanalahy sy tarondro raha tanalahy ianao zany de tadio tsara fa efa misy kansera 12 taona ianao de efa misy kansera sady ary satria be dehibe ny hitanao de minana ny folo ianao ray isan'andro ao anatin'ny herinandro tsy fantatro zay misy anao any zay aretinao any raha ohatra ianao ka nanao analizy nanao eko tsy hitanao any zany fa jesosy lefa milaza aminao hoe minanan'io aingany fa mipoka aminao ny kansera voagaga ianao aiko kaikan'lehilahy misy kansera nanono ndray mandeha tamin'ny fiainako ana ianao zany de potika ohatra ny nonona vehivavy io mihitsy io tratran'io ianao tsy manala zany tsika fa rehefa miteny jesosy hoe minana de minana so miandro eo anao afaka 2 volana mbola tsy hoe tsy mahita dada de tena hitanao rehefa aveo tsy azo tsabona tsona anao rehefa miteny ohatran'izay izy za dada nanofy ohatra ny tao anaty salle d'examen de mipetraka tamin'ny sisiny nandalo dada avy eo de nijanona teo akaiko
ka ho dada hoe inona koa ty rehefa nijery tao amin'ny sofiko dada nijery rehefa nijery tao amin'ny sofiko dada somary taitra kely ony a de ohatran'ny nosokafana nosafona ohatran'ny nosafony dada ny sofika ny kopahana tsy ny kopahana tsy ny toy misambotra bibikely ny kopahana ohatran'ireny misambotra bibikely reny de hoy ny dada hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny devoly avy amin'ny ADN tany amin'ny razambe rehetra tany de nisy ohatran'ny aloka mainty kely ny ala avy eo a nandeha be tao zavatra fotsifotsy mandrotra be izy iny dada ny dikan'izany mariko fa misy marary ny sofiko nangataka tamin'i Jesosy a de tozony nofiko tao hoe nandeha hijery fiderana hony a sy ny zandriko sy ny koziniko de rehefa niditra ilay fiangonana tapaka ny rako tapaka ny kiraroko de hoy aho hoe izaho tsy hiditra raha tsy manao inona io de raha tsy manao inona misy ohatran'ny diakona tamin'ny varavarana nanome kasibosy mangamanga zany io no vao mity zao hoe misy devoly amin'ny sofinao ao io no makararo ny sofinao io nefa tsy afaka satria misy ozina de rehefa mangataka ozina ianareo de jereo tsara ho an'ny Levitikosy 26:40 ozy le teny hoe raha mieky ny heliko eo ianao sy ny heliko ny razanao zay nampatezitra tsy miverina ny fanekeko aminao ianao nga mahalala zay nampatezitra an'Andriamanitra tany amin'ny dadany dabidabenao tany tsy fantatro zany fa misy zavatra nataony tany de nozonony daholo nareo rehetrarehetra de tsy mare ny sofina io le hoe roahana devoly de tapahana ozina angatao Jesosy any bebaka aloha bebaka amin'ny folo alina any vao mivavaka satria raha vao ataonareo aloloha io nareo mbola nasa vilia mbola tady akanjo mandry mbola namboatra fandrina de lasa lefa nanangatana ao ny oatra mivorona de vao mikorobaka anao de lasa izy de maty le vavaka teo amin'ny folo alina na mraika amby folo alina rehefa tapitra matory daholo ny olona de idio ny tranonao sy ny soratra masina de mivavaha mirainao mangingina fa izy amaly anao de mivavaka rery anao fona fahotana aloha fona Jesosy fa nijanganjangany 50 tamin'ny rano tonony daholo adalanao rehetrarehetra hatramin'ny fahazaza fona Jesosy raha vaviavy ianao fona Jesosy fa nanala zaza intelo efa mpamon'olona na soloko volan'olona tsy voaloha tongavany foana farany izy nidaroanao de fona Jesosy fa raha tsy fo loatra zay ny atao mibebaka tandre mibebaka ka manao hoe fona aminao Jesosy amin'ny fahotako rehetrarehetrarehetra tsy voatony ny vavako tsy tiany zany eonao de lozana fahotanao koa tsy fantatra ozy
zay ianao dia tsy mahazo valim-bavaka e misoratra masina hoe zay mitsotra amin'ny fahotany a dia ambinina fa raha zay manafina lasa izy vety zay mangataka aminao Jesosy a vakenao Levitikos 26 ho antsika rehetrarehetra ne zany 26 40 io raha meky ny elony izy sy ny eliko ny razany zay napatezitra inona Jesosy ny eliko ny razana mahakriko be io a fa tena milaza aminao mihitsy hoe nahavitan'izany ve dadabe anay ohatra vetavetainy amin'ny télévision be anao ohatra ny hoe mijery télévision be zay nofinao jery télévision be anao dia ao dodolo ny hitanao hoe ino zany dadabe anay zany a amin'ny andro alina dia nitaritanitan'la zazakely nitaritanitan'la zazakely a dia nivetavetainy tao dia mba tsy ampikikika azy a dia nitsatohany atsy dia naleviny a ao ambany gorodona kireko be anao maheno zany nahavitan'izany be izy Jesosy zay ny anozonako anareo izy zay anankiray zay a tsy maintsy maty tanora daholo anareo za mahalala 30 taona tsara izy a hanao anniversaire androany 30 taona androany raha pitsomarana efa vatalamangatsika ny hitanao telo mena da efa hitako tamin'izany zay abo tonga saina hoe tena misy ozy ny laisany kanefa efa maty daholo sasany 50 taona tsy maintsy maty ianao satria namon'olona dadabe anareo tsy maintsy manao an'izany ianareo ay tia le nanofo hoe le lazaiko to hoe tany amin'ny sady de klasy rehefa nijaina tamin'ny sofoka dada de tsetratsetratsetra de hijerika io siny iziny a ny ADN tamin'ny razambe hitanao zany fantatrareo moa zany ADN zany ho anareo na bevoka zanak'olona ka endrikendrehan'ny olona hoe ianao no nahabevoka ny zanako dia sahi miteny ary rehefa tezitra anao andao anatovy analizy ny rahan'io zazy io a sy ny rako dia ny rahany zaza io a tonga dia milaza aminao hoe lehilahy zarazara misy tandra eto amin'ny tareny a dia misy tandrako eto amin'ny tratrany a izy dia fohifohy a izy dia masikasika izy tsy mahininninina hita ao anatin'ny ADN daholo zany dia tonga dia milaza ny résultat rehefa manao hoe ianao ny dadan'io tsy afa-metsika antsony ianao amin'izay fa zanako io matoa Jesosy miteny tady ADN aminao a misy tsy zanaky dadanareo a ny ray aminareo fa zanak'olon-kafa dia ny sofinao a nikitiany Jesosy dia marenina be ianao zay nisy fotoana ka dia niteny anankiray anankiroa reto sisa za dada nanofitra izao nanofy nomenao gadana volamena hony a dia hoy ianao hoe omeko anao ty gadana ty fa ianao a fa hainao ny mamahany ty nify zao a tsy manana laky le hoy ianao
tsy nanome ahy vahanao sy tiakadana ty a fa voavoanao nefa tsy nomeno lakile zay zany le nofiny zay mangataka am' Jesosy ianao misy olana any zany a tsy voavahanao mihitsiny nefa ataon'i Jesosy hoe ianao no mamahany io le lakile tsy misy io a anontanianao an' Jesosy ahoana Jesosy mifamahana zany olana zany de izy mamaly anao hoe marary olona io a ameo fanafody ohatra fa raha tsy mivabaka ianao tsy hitanao lakile io e Jesosy ihany mahay mamahany io za dada nahita fahitana tao anaty nofy alina mariko fa rehefa avy nitondram-bavaka ny asa fivelomanay a sy ny tsenanay mbola mikatona de fahitana zavatra hafa mihitsy mitako voalohany de indro ny dada lay fahitana ny nofy tany amin'ilay toerana zay mbola tsy hitako mihitsy de nahita trano fiangonana fotsifotsy be avy eo de na fanokanana mpitandrina nindro ny hitako tao amin'ilay fiangonana ary mareko fa izaho zay nanofy mihitsy a no lahatra manao samboady ilay mpitandrina faharoa mareko fa ilay toerana de tena mbola tsy hitako mihitsy ary za izay manora de mpiandry efa raika amby 20 taona miverina reo sy tanana ny Antsinjorivo raha sitrapon'Andriamanitra ary tamin'ny talata teo de nakateny amin'ny nakany amin'ny tompo nakataka tamin'i Jesosy a de nikasika ilay nofy de niteny azoko de io a etsetra lava be soa nahita fahitana ianao fa nisy fanokanana mpitandrina de ianao anatiny tsy fantatro firy taona ianao zao mbola latsaky ny 50 taona ve ianao tany amin'ny rena voalohany ty latsaky ny 50 taona ve ianao hoe mpionjery hoe raha latsaky ny 50 taona raha latsaky ny 80 taona indray mpionjero latsaky ny 80 ay raha mbola 50 taona indray ary latsaky sady 50 mahery 50 taona 50 latsaka zay sotranareo de miona midady ianao a satria mbola lavitra be zany hoe mbola nytany ianao a raha ohatsiny Jesosy pastera marina ianao a de anontanio azy aizany tianao anaovako an'izany fa reo pastera eninjato amintsika rehetrarehetrarehetrarehetra reo a tsy maintsy manontany an' Jesosy daholo fa tsy misy mahazo zay ny any FPVM tsy misy mahazo manendry tena hoe zahay tsy tanjom-bato ihany Jesosy fa io akaiky anahy fa rehefa tendreny ianao hoe ho an'ny bekapaika na tianao na tsy tianao tsy maintsy mandeha any ianao de efa manomana ny sainao a zay so rehefa miteny eo izy hoe any nefa izy anao tsy hoany ampalavitra be de tia ny tontondro omeny Jesosy ianao fahafatesana ny dikan'izay 38 ans ay 38 fa tsy 58 ay 38 ans lasa vavy de mionamboka anao amin'ny talata tsy maintsy manontany an' Jesosy ianao ma ary rehefa miteny aho rehefa miteny izy tandreny manohitra azy
ianareo pastera amisampana ny tena be dehibe manaovana an'izany za no pastera jesosy araka ny teninao de jesosy io amisampana fa raha tsy zany fa jesosy miteny anao any ambany vohitry teliara ao misampana indrindra misy manao za tsy hoany vadiko any eto taninarivo e fa de miteny aminao zay fa dakanao zay ny vavan'i jesosy tsy maintsy raha mieritrehitranao pasteranao tsy maintsy sao rehefa nilavitra be hoe tsy tonga any de vita ny tantaranao zay de mialatsiny ampy angamizay havana satria efa manomboka rinona ny andro de noforirinona ireo mbola tsy voalazako ireo de ianao mieritrehitra sangana am'izay tsika hivavaka ninonindo na etranga Jesu na lelanitra umanga Jesu termimiura mangena Jesu teu feno fifa lina Jesu ni futona te anda lo Jesu facisi apima lo Jesu ramiurina tuapu ku Jesu la fitia vanangula indu ku Jesu babakisika misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa tena manakaiky ny olona rehetra ianao mamano olana any olona rehetra ianao ary manasitrana ny retinay rehetra ianao zany ny fifalinay Jesosy fa na de ny fianarana aza de hitsofoanao faly zay manana anao ravoravo zay mananao satria tsara antoka tena tsara antoka ny fiainanay ary io ny mampitombo ny finoananay anaradianao foana satria sambatra zay matoky an'i Jehova ankehitriny Jesosy alohan'ny isarahana eto reo no vahoakanao tsy ndrindaona mihitsy ianao miona amireo isaky ny alahady any an-trano ane Jesosy tsy olona aminao mihitsy fa tsy manam-potoana na vizaka de matory zay manam-potoana indray tsy misy toerana ivavahana de atao tao maimaika ny vavaka fa so hitan'ny olona de tsy miaino anao fa ny alahady kosa Jesosy natokanao anao nitenenanao foana hoe tsarovo le vavaka ray minitra ataonao amin'ny andro alahady fa iny no enoko ary zany mahatsindrintaonanao teo eona aminay reo ary Jesosy zandry kelinao rehetrarehetrarehetra te eona aminao ianao koa ny laza te ahita ny endrikeo de miangavy anao a Jesosy azafady indrindra mba ho tonga any amin'ny W tsirairay aby ianao any amin'ny rihana voalohany amin'ny rihana faharoa any amin'ny rihana fahaefatra saiko lalahady kely dakolo mibetsaka miaraka amin'ny ray aman-dreniny reo ny mpanomponao faly anao mahita azy ary araka ny tenao hoe hijery azy fotsiny ene ny masoko
anasoa azy azay zany ny fifalianay miona aminao Jesosy ka ianao koa milaza hoe tandreny feonao ny ahy misaotra Jesosy tena tianao misy zay vavaka aminao metoraka any aminao fa tsy misy afa-tsy anao ny vahaolana na aretina na fianarana na asa mandrara na ny tokantrano kataka aminao ary a Jesosy noho ny fitiavanao mba iondrika kely azafady Jesosy bitsibitsika aminao zandry kelinao manana ny fenany samihafa olana samihafa tsy ambara havana Jesosy fa tianay ny tonga dia metoraka any aminao mingavy aminao ary a Jesosy ianoy ny vavakay sotra Jesosy mino afa voarainao zay tsy misy maharombaka tsony zay devoly rehetrarehetra mpangala bavaka ka tsy tonga any aminao hatram'izay fa ianao mihitsy no nilaza hoe voaraiko hiakatra any an-danitra ianao Jesosy andinidinitra an'izany tsirairay avy raha mba fantatrao Jesosy fa zay ny fanirianay raha mba mety tsy maniry ianao zahay vareo ny vavakay fantatro ny adresinay tsirairay avy hitanao ny lalana falehnay sy ny mampitonatonana anay Jesosy fa ianao no Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona ary tena miaino ny fivavahan'ny manitra valio izay Jesosy raha sanatry ka tsy mahay mivavaka izay ianao ny teny tety ambonin'ny tany hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ka dia mangataka anao aho mba tongava valio ny vavakay mpanompo ihany manko izay Jesosy manompo foana ny raharahana ety tsy maniry ianao izay azafady tsy maniry ianao izay fa izay kosa ny mahampanompo anay dia mangataka mandohalika eo amin'ny tongotra masina mingavy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavaka ny anaranao Jesosy nangatahako izany raina izay ny an-danitra mba masina tonga ny fanjaka ataonay sitrapona atantaky ny any an-danitra eo naino ny ana sy azo avanay manelokatra taky aminanay izay beloka taminay izay tondrana mipakapana manavana maratsy anao ny fanjakana sy ny hery ny voninahitra mandrakizay amen ray sotsotrandro ho Jehovah Tompo Andriamanitra aminao zaho aneno Andriamanitra hoe aza manana andray miankafa fa tsy za aza mametraka ny fonao amin'ny zavatra hafa menoa dia vonjeko ianao sy ny ankohonanao tsy andao anao any aho afaka mamonjy anao sady afaka miaro anao amin'ny zavatra rehetra
vavany jehovah no miteny isy anatanteraka izany aminao sotra tompo anao ny tera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jesosy petarika endriana tantanona ny dianay mba tsy hosolafaka analana asao veriza fany miazana manerana andreka arobeletobony fanahina avonje entelitsika misaotran' Jesosy manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery alleluia masina masina Jehovah tompona maro eika voninahitra tanteraka tokony izany tesa mimahereza